Riavana miarabantsika tonga soa eto an-tranon'Andriamanitra indray amin'ny ity zoma fahavalo amby roapolo ny volana Jona 420 ity ho aminareo aneny Tompo. Eo ambany masontsika ho teny fiantsona ny Salamo fa 8:10, Salamo fa 8:10 ka ny andininy fa 8:20 hatramin'ny fa 9:30 mitsangana riavana. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, mahagaga ny teny vavolombelonao ka mitandrina azy ny fanahiko. Mahazava ny famohana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mitanatana vava aho ka mianana fa ny didinao no iriko. Todio aho ka mamindrafo amiko araka ny tokony ho anjaran'izay tiany anaranao. Ampitoero amin'ny teninao ny diako ary azavelana paka izay mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona aho dia hitandrina ny didinao. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro ahy ny didinao. Rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko no ny sy fitandreman'ny olona ny lalanao. Amen. Hivavaka isika riavana. Tafomony to an-tranonao indray izay Andriamanitra. Misaotra sy mankasitraka satria eo aminay mandrakariva ny tananao. Manoana mba tsy ho lavo ary manarina raha mianjera. Eny mitantana anay ianao amin'ny tananakavanany fahamarinanao ary indreto mifanatrika aminao mahita ny voninahitrao izahay. Eo anoloan'ny voninahitrao indrindra no mampiariary ny mahatsintsino anay zanak'olombelona. Ko mangataka aminao izahay mba hijery anay amin'ny masom-pitiavanao kosa ka mindrafo aminay indray tsy anisany fahatsoanay. Eny ekeo niaraka aminay mandritra ity fotoana fiarahamandinika soratra masina ity ka ny fanahinao no hampianatra anay ny sitraky ny fonao. Hampahitana indray ny lalana izorana ary ahafahanay mitombo amin'ny fanoloran-tena masina. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Araka ny karatra mofinaina dia ny Isaia 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 7 no anjarantsika fiangonana amin'ity anio ity. Isaia 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 7. Isika rehetra amaka izany amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho. Raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitrao dia ny iray masin'i Israely mpamonjy ianao. Meko avitrao Egipta ary Etiopia Seba ho solonao. Satria malaleo masoko ianao, eny be voninahitra sady tiako, dia olona no omeko ho solonao ary firenena ho solony ainao. Aza matahotra fa momba anao aho, hitondra ny taranakao avy any antsinananao ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra ilazako hoe avoay ary ny atsimo hoe azahazonina. Alao ny zanako lahy lavitra ary ny zanako vavy avy amin'ny faran'ny tany. Dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady no ariako voninahitra dia izay noforoniko sy nataoko. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hivavaka aloha isika. Ray eo misaotranao izay niantso ny anaranay tsiraray avy tonga eto amin'izao fiarahamandinika soratra masina izao. Feno ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina ny zavatra rehetra ataonay eto mba handiananay araka ny sitraponao ary hiainanay amin'izany mandrakariva mba tena ho tsaronay ry Tompo fa miaro anay amin'ny fomba rehetra, amin'ny lafiny rehetra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. Eny ary boky ny Isaia manoloana antsika inona ny azonareo ambara momba ny boky ny Isaia? 900 ny tokony mizara 3 izy. Azonareo lazaina ve ilay fizarana anankitelo? Sao dia misy afaka manitsy an'izay fa misy diso kely. Ie, averina efa amin'ny taratasy. Misy toko 900 izy ary mizara 3. Ny toko voalohany hatramin'ny 730, ny Isaia voalohany hoy ny mpandinika. Ny 70 hatramin'ny 550, ny Isaia faharoa hoy ny mpandinika. Ary ny 950 hatramin'ny 920 dia ny Isaia fahatelo hoy ny mpandinika. Inona no manamarika na voamarika reo ao anatin'izany boky ny Isaia mpaminany izany? Isaia toko 7, mbola misy hafa koa faminaniana nateran'i Jesosy. Milaza hoe le 7 aloha dia misy hoe ny olona tao maizana hita mazava lehibe. Ny anarany. Dia inona koa? Ao amin'ny Isaia toko 120 koa ilay izy solofo hitsimoka amin'ny fototry Jesosy, faminaniana ny fahaterahan'ny Mesia, fahaterahan'i Jesosy. Inona koa mbola voamarika ao raha miresaka hoe fandraisana, fanazan'ny tompo? Izay nitondra antsika tokoa izy mahakasika fanazan'ny tompo izany, fa misy soratra masina voalahatra amin'ny liturjia fandraisana fanazan'ny tompo nalaina tao amin'ny Isaia mpaminany. Ianareo rehetra, nahoana ianao nareo no mandamy vola amin'izay tsy hanina, vokatra ny fisasanareo amin'izay tsy mahavoky, miaino dia miaino ka hano izay tsara, aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Isaia toko 5:50. Dia manaraka eo matetika ny hira fa 4:50 avy ary mangetaheta ho zange fa tena hain'izay miorina tsara tsinjery mihitsy. Inona koa? Ao no misy an'ilay hoe aza miherikerika foan'ilay fikirintsika mafy iny. Betsaka e, raha lazaina ny tantara na ny faminaniana izay ambara ny Isaia mpaminany tena raisintsika ho fiainana. Fototra irena ny finoantsika koa azy. Ny boky ny teny hoe Isaia, ny anarana hoe Isaia dia efa fantatsika ny dikany. Jehova no mpamonjy na izy no mpamonjy. Iray fototra koa amin'ny hoe Jesoa, Josoa. Eny ary ho jerentsika vetivety hoe inona le ao amin'ny fizarana voalohany 1:730. Na foiziko moa mba hitsitsina ny pejy ilay fanondronan'ny fizarana 1:730. Isaia voalohany hoy ny mpandinika dia ilazana ny korotana ara-piarahamonina izay nateraka ny fialan'ny zanak'Israely tamin'ny Jehova. Rehefa niataka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ny fiangonana, lasa nanompo sampy dia nikorotana ny fiarahamonina. Ao amin'ny fizarana faharoa ny 9:40 hatramin'ny 5:50 dia faminaniana Isaia ho an'ny firenen'i Joda tany am-pahababona. Ao amin'ny toko 9:50 hatramin'ny toko 9:90 dia faminaniana ho an'ny olona tafaverina an-tanindrazana, efa tonga any Joda ny babo. Ao amin'ny faminaniana 9:50 hatramin'ny 9:90.
azonareo tsara le 8:30 5:10 8:40 fa mbana itsitsina ny pejy dia nataoko an'io le fizarana rairika hatramin'ny 7:30 azonareo ampiana ao amin'ny taratasinareo 7 hatramin'ny 5:10 ary ny 4:10 hatramin'ny 4:90 ilay fizarana anankitelo. Ny faminaniana Isaia mpaminany dia voalaza fa nanomboka 700 talohan'i Jesosy Kristy ary tokony ho nifarana manodidina ny 700 talohan'i Jesosy. Fiafarany faminaniana Isaia dia mbola ifanjevona edikevitra satria tsy mitovy fa dia noraisiko fotsiny izy io mba anisiana fetra. Fa ity boky ity koa dia voalaza fa voasoratra tao anatin'io vanim-potoana ny faminaniana io ihany. Izany hoe isaky ny tranga zany ny faminaniana dia voasoratra 770 hatramin'ny 800. Mirakitra faminaniana nandritra ny 80 taona zany ity Isaia mpaminany ity raha toka raisintsika ireo daty anankiroa milaza fetra fanomboana sy fiafarana ireo. Raha tantaran'ny fiangonana zany dia hoe nandritra ny 80 taona toriteny nandritra ny 80 taona ity faminaniana ity. Raha hoe tantaran'ny fiangonana zany hoe nanomboka tany amin'ny raha ohatry ny tsika isotro fitiavana zany dia nanomboka tamin'ny 100 taona ka hatramin'izao. Dia treto amin'izany ny asarobidin'ny asan'ny fanahin'Andriamanitra mahatonga fahatsiarovana ary indrindra mametraka ny teny tahaka izao mbola ivelomany fiangonana. Efa nitranga tany amin'ny 770 talohan'i Kristy raha ampiana 20 dia efa ho 3 taona zany ty faminaniana ity mbola voatahiry ho antsika ary ivelomantsika somatsara. Zany ve ry havana tsy mampisaotra ny tompo hoe tenin'Andriamanitra mbola azo ivelomana tsara. Ao ary ny teksta ato amin'ny mofinaina arak'izany dia aiza ho aiza amin'ny fizarana telo. Ao amin'ilay fizarana 7 hatrany amin'ny 5:10 izay natolotra ho an'ny vahoaka an'Israely taiza tany ampahapaboana. Manahoana moa zany hoe fiainana any ampahapaboana vo avy ny falifalitsika tamin'ny 20 jona milahadahatra amin'ny hoe zanatany. Manahoana zany hoe tany ampahapaboana raha mamaky ny soratra masina sika nanaona fijaliana zany fahaverezam-panantenana sy toky zany. Ary ity Isaia 7:70 ambany masontsika araka ny fandarana mofinaina ity dia afatra Isaia mpaminany ho an'ny olona izay tany ampahababoana niatra fijaliana veritoky sy fanantenana. Ndao ary sika mba tanisao kely hoe ny voambolana biblika zany hoe fampiasa ny baiboly fahitantsika amin'ny soratra masina ato amin'izao anjara mofinainantsika izao. Maro izy ao ny santiny ianao dia nitoizako hoe sy ny sisa dia anjarantsika zany ny tanisa. Alefaso manomboka amin'ny 1 ny fahariana sy ny famoronana zany Jakob zany koa voambolana biblika zany. Inona koa? Fanavotana ny teny hoe avitra any amin'ny jaonina voalohany toko faharoany ny hoe avitra dia tena ilazana ny asan'ny tompo Jesosy ilay nandatsaka ny rany ny fidianana antsika teo ambany vahoan'ny Satana, teo ambany fatoran'ny ota ny fahotana. Avitra izy no avitra isolony maro ho ny soratra masina. Inona koa? Fiantsona ny hoe antso dia voambolana ara-baiboly zany. Inona koa? Mombanao
io dia malaza io hatrany manomboka any amin'ny Genesis hatrany amin'ny filazantsara ka Matteo ohatra fantatsika tsara indro izao momba anareo mandrakariva. Tapitra ny eo anaty taratasy dia mba tohizintsika amin'izay e. Zaho Jehova no Andriamanitrao, misy zavatra vaovao ao. Iray masina Israely. Tandremo fa tsy hoe ray masina manamasinana io fa iray masina Israely. Inona koa? Miverina eo no hoe avitra. Voninahitra voambolana raha baiboly zany. Olona ay voambolana raha baiboly zany. Taranaka manao zava-dehibe an'izany koa ny soratra masina. Inona koa? Anarako. Inona koa? Dia miverina eo amin'ny 17 hoe noariko, voninahitro, noforoniko, nataoko. Milaza manodidina ny asa-pariana nataon'Andriamanitra sy ny famolavolana nataon'Andriamanitra zany. Ireny raha tomorontsika akaiky dia misy dikany manandanja avokoa. Dia ary sika hiteto ireo 17 ireo mba handray ny foto-kevitra ny amin'ny hoe fiarovana atao anatin'ity mofonaina ity. Azafady hoe avadino taratasinareo mba aza jerena dia ndao aloha hiresaka. Eo amin'ny andininy voalohany, inona ny endriky ny fiarovana hitantsika? Zao ny andininy 17 fa ankehitriny ry Jakobo izao ny lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Ao amin'io andininy voalohany daholo zany ilay voambolana maromaro ny tanisaintsika teo fa inona ny endriky ny fiarovana? Afa-tsy nitoko hoe aza matahotra. Miaro antsika tsirairay raha tonoina ny hoe Jakoba, ianao i namatsika ato, tena hoe an'Andriamanitra ka arovana, sary-piaro amin'ny azy ny tompo. Misy mahita hafa ve? Fanavotana. Efa nanavitra anao aho. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao aho ianao. Moa zany ilay nitanisaintsika teo ireo mivoambolana azo atao hoe fanalahidy na voambolana fampiasan'ny soratra masina. Eo amin'ny andininy voalohany dia saika miandronao avokoa ilay izy. Ireo ary niteboka telo mba tsikatro fa araka ny voalaza teo ny tanisa daholo nareo ny asa-pahariana sy ny famoronana nataon'Andriamanitra dia ilazana fa misy fifandraisana manokana amin'Andriamanitra zasianao ilay nohariny sy ny foroniny. Noharina dia tena hoe io ianao fa noharina. Ilay noforonina dia misy hevitra hoe nivolavolaina ianao. Tsy hoe tonga teo fotsiny zany ao dia io ianao fa mbola nitezain'Andriamanitra sy ny volavolain'Andriamanitra ianao. Ary aza tonoina fa isaky miteny Andriamanitra dia maninona? Mahatonga fahariana vaovao ao aminao zany. Noho izay asa tanan'Andriamanitra mipetraka aminao izay, dia jereo tsara nge any amin'ny fanaovana asa tanana, sary-piaro amin'ny asa tanany ny mpanao asa tanana, ary arovany lalàna aza ny inona?
ny asa tanan'ny olona anankiray, ny asa famoronan'ny olona anankiray, na famorona-kiro io, na tao zavatra io, na inona arovany lalàny reny. Raha lazaina zany hoe namorona sy inona nyvoambolanao izy teo, nahary anao sy namorona anao aho dia ao anatin'izany ny fiarovana saro-piaro amin'ny zavatra noforoniny sy nataony Andriamanitra. Efa ao ny fiarovana. Inona koa? Nanavitra novidiny lafo ny fanafahana anao. Tantara mpamonjena moa dia mazava any amin'ny Genesis, rehefa nahary amin'izao tontolo izao ny tompo dia tonga tamin'ny fahalavona ao amin'ny Genesis 7 ny zanak'olombelona ary dia navotan'Andriamanitra. Eo zany manomboka ny asa mpanavotan'Andriamanitra, ny fandatsahana ny biby mba ho azahoana hoditra ho takokenatra. Fa rehefa mandeha ny tantara ka nivadibadika tamin'Andriamanitra teny ny zanak'Israely dia hitantsika fa nialanenina hatrany hatrany ny tompo famonjena. Farany dia nanavitra antsika tao amin'i Jesoa izy. Ato amin'ny Isaia mpaminany zany dia efa tantara n'ilay zanak'Israely sasatry ny miarina, avotana lava, efa nanavitra anao novidiny lafo ny fanafahana anao. Inona koa ao amin'ny 9 ihany, ny antso ny anarana izy. Araka ny voalazany namantsika teo, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny tsirairay. Arovan'Andriamanitra tsy hoe ao anatin'ny be sy ny maro sika izay foana le lazainantsika. Eny, tonony ao ianao taranak'Israely fa tsy adonony koa ny anaranao. Efa ny antso ny anaranao ao aianao. Fantatsika efa teny fanomezan-toky eo amin'ny batisy io. Fiarovan'Andriamanitra, ny olony fiantsony azy amin'ny anarany, fanaovany ho zava-dehibe ny tsirairay. Moa zany ilay 2:telonjato teo, zava Jesoa mba isany ianao. Fa mamaly ny 9 hoe ianao. Ny andininy faharoa, andininy faharoa fa kitsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo manao hoe raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitranao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Inona ny fiarovana ao anatin'izany? Fiarovan'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra, mitany ony, mamaky ny afo. Fiarovan'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra. Inona koa? Eny raha vakitsika ny voasoratra dia izao. Amin'ny fotoanany loza dia eo mandrakarivan'Andriamanitra, na ranony eo na afony eo. Ary ina andikany hoe rano sy afo. Ny rano dia ilazana hoe voajanahary ny loza. Tsisy namorona rano tsika. Ny afo dia ny hoe mety avy amin'ny hafa manodidina anao koa ny loza. Fa na voajanahary io, na nateraka ny nataony hafa dia maninona foana Andriamanitra? Eo mandrakarivan'Andriamanitra ny rano sy ny afo. Rano voajanahary, ny afo mety nataony manodidina anao. Ny afo zany dia arehetry ny zanak'olombelona. Nataony manodidina zany fa na voajanahary io, na nateraka ny zavatra manodidina anao, olona manodidina anao, dia izao ny tsarovo hoe eo mandrakarivan'Andriamanitra. Amin'ny fotoanany loza dia eo mandrakarivan'Andriamanitra. Voajanahary, rano, vokatry ny ataony olombelona, afo, miantoka ny fiarovana amin'izany Andriamanitra. Eo amin'ny 7 sahady isika. Misy endrika fiarovana anankiroa ao. Ny anaran'Andriamanitra indray hitantsika eto hoe dahoara mba hazavaontsika hoe raha ny
fahatsiarovantsika azy inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'ny hoe ny anaran'ny tompo fa izao Jehova no Andriamanitra ao dia ny iray masina Israely mpamonjy anao omeko ho avitra ao Egipta ary Etiopia sy Seba ho solonao. Ilay tapany voalohany aloha manao hoe izao Jehova no Andriamanitra ao ny iray masina Israely mpamonjy anao. Io kosa raha tena nanaraka amin'ny fiarahamandinika soratra masina isika dia manakambara amin'io. Inona ny tian'ny tompo lazaina amin'io? Raha miteny izy hoe izao Jehova no Andriamanitra ao dia inona ny tiany ho lazaina nampatsahivina amin'izany? Tsy miovy izy, inona koa? Ny ranomasina mena efa nakatony. Raha vao miteny hoe Jehova zany dia tsy maintsy mahatsiaro ny herin'Andriamanitra nanavitra ny zanak'Israely niala tany Egipta ho any Kanana foana isika. Inona koa? Le voaingana le hoe Jehova mpiady mahery. Izany ilay fonosiny teny hoe Jehova. Dia ninona koa? Eo ambany eo ray masina Israely mba halovy akeviny moa e. Inona ny dikan'izany? Inona ny dika teny hoe masina? Tokana, miavaka, tsy manam-paharoa, hafa indrindra. Izay ny dikany hoe masina. Dia eo amin'ny voalohany zany efa misy hoe iray, mbola misy hoe masina. Zany hoe io Andriamanitra ivavahantsika io zany dia tsy mitovy amin'Andriamanitra hafa, tsy milahatra amin'iza ary tsy azona ao alahatra na amin'iza na amin'iza. Izay io Andriamanitra ivavahantsika io. Zany dia toko atsika zany. Voitenan'izay hitady Andriamanitra hafa tsisy ohatran'io. Inona koa? Io tapany voalohany io dia mifono ny hevitra hoe sady tompo no mpamonjy Andriamanitra. Isaia sy Isoa mpamonjy izy. Jereo kely fa firenena telo no indray entin'ny tompo manavitra ny Israely. Inona ny hevitra zany? Egipta, Seba, Etiopia. Inona ny hevitra zany? Eo ambany eo mety tsy ho takatsika. Ireo firenena telo voatanisa ambaran'ny tompo fa entiny manavitra ny zanak'Israely dia tia ny ilazana hoe tena sahako ny manavitra nareo amin'ny sanda tena farany lafo. Ireo ary ny herin'izany atao hoe Etiopia, firenena ao atsimon'ny Egipta izy. Tena nanankarena sy natanjaka ara-politika ary nanana fifandraisana betsaka tamin'ny Egiptianina. Ny faharoa, Seba, emenina ankehitriny izay tompony inona ny dikan'ny episy? Episerie mpivarotra eto Madinika. Eny ohatran'ireny e. Ohatran'ny hoe lavanila, jirofo, poivre, sosisa tsy haiko hoe fa anisan'ny miazona tsena iraisam-pirenena zany a. Zany velona amin'ny fanondranana episy zany eto Madagasikara dia fandrarana tena enjana koa zany. Dia izy koa dia tanànan'ny vato sarobidy. Firenena misy vato sarobidy. Atsika alaina sary amin'izany fa firenena manana hery ary toe-karena ireo tany sain'ny tompo ireo. Egipta moa dia firenena tanjaka tamin'izany saingy tamin'ny vanim-potoana namin'ny Isaia io izy dia efa nanomboka ny faninanan'ny Asiriana. Fanaizana zany mbola tena ohatran'ny hoe États-Unis sy Chine zany izy amin'izao mbola samy firenena matanjaka eo izy saingy mialatsa-danja ny Egiptiana eo amin'ity tantara ny faminanian'i Isaia mpaminany ity.
dia ireo firenena telo ireo a no ataon'ny tompo toa fanoharana ilazany hoe tena vonona hiaro hanavitra ny olona izy amin'ny sanda farany lafo indrindra. Firenena telo samy matanjaka aoron'Andriamanitra hividianany ny olony, hanavotany ny olony. Ny 724 inona ny endriky ny fiarovan'Andriamanitra ao? Io misy tantara mampiomehy kely. Zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: satria malala eo masoko ianao sady tiako, ianao eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko solonao ary firenena ho solony ainao. Ny fitiavan'Andriamanitra no fototry ny fiarovan'ny olony. Io zany tsy miankina aminao mihitsy hoe arovan'Andriamanitra satria za be fetsiketsehana atao am-piangonana, tsy. Fa ny fiarovan'Andriamanitra ny olony dia ny fitiavany fotsiny izao: tiako ny oloko, arovako izy. Tena hoe sarobidy loatra amin'Andriamanitra zany sy anao matoa avotany. Moa zany le misy tantara mampiomehy amin'ny fiainatokantrano hoe malala eo masoko ianao, zay zany le teny faneva mariage. Inona ny tanjon'le olona? Eo masoko ihany ianao malala fa rehefa tsy eo masoko ianao dia lavitra ny maso, lavitra ny fo. Avelantsika any iny fa fampianarana zany hoe tandremo sao dia hoe malala eo maso ny vadinao fa tsy zany ny dikan'io. Tsy hoe rehefa lavitra ny maso dia lavitra ny fo, tsia. Fa Andriamanitra miteny hoe tena sarobidy eo maso ny zasy ianao, arovany. Ny 5 sy 6, 5 sy 6 miaraka ireo. Inona ny endriky ny fiarovan'Andriamanitra ao? Alao nao evakitsika amin'ny anaran'ny Tompo hoe: aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny taranakao avy any antsinananao ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra ilazako hoe avoay ary ny atsimo hoe azazonina. Alao ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy avy amin'ny faran'ny tany. Inona ny fiarovanao? Sary ny akoho sy ny zanany ihany io e. Ay lalina koa zany a. Tsy ianao rery no arovany fa ny zanakao koa, fa tsy ny zanakako, ny zanakao koa arovany. Fa ny endriky ny fiarovan'Andriamanitra koa dia io le tahaka ny hoe reny akoho mambomba ny zanany, atsony daholo na viaza na viaiza dia koboniny ao ambany elany ao. Zay ilay fiarovan'Andriamanitra, fampiombonan'Andriamanitra ny olony, efa endriky ny fiarovany zany. Avy daholo nareo. Io koa zany fanehoan'Andriamanitra ny fahefany amin'ny vazantany rehetra. Nataiza ny olony dia maninona? Avotany any amin'ny firenena samihafany. Fa tsy hoe tsy vitako manavitra any Afrika Atsimo na ny amin'ny tendrombolan-tany avaratra na ny tendrombolan-tany atsimo, fa angoniny avokoa reny. Zay endriky ny fiarovan'Andriamanitra. Tsisy avelan'Andriamanitra tsy eo ambany fiarovany ny olony. Na avy aiza izy na avy aiza. Na taiza izy na taiza dia angoniny, ampivondroniny mba ho arovany. Ary ao anatin'io andinitsoratra masiny koa dia misy karazana tondrozotra an'Andriamanitra. No ohatrany hoe avy aty, ity no lalana, ny avy any antsinanana. Ahoana ho izy ato? Tondra ny taranako avy any antsinanana aho, tondrozotra zany. Avy any andrefana no hanangonako anao. Avaratra ilazako hoe azazonina.
aiza moa ny andrefana sy atsimo sy avaratra so amin'ity fiangonana ity. Jereo ke ny andrefanao ny arivo sy sasany avaratra ry dia andrefana ry. Za zany rehefa mametraka fandamina tao amin'ny fiangonana dia varavaranetsy andrefanetsy mba itsy io asao dia diso dia ny ary atsimo ary ato zany atsinana dia ary avaratra manina ve zany. Izany a dia hitantsika io zao tsika maninona manondrotondro sika zany hoe ny tondro zotra an'Andriamanitra zany dia fiarovana ho antsika koa. Raha tsy manaraka ny tondro zotra an'Andriamanitra sika dia tsy tafiditra anatin'ny fiarovana. Avy ny avy any andrefana, avy ny avy any atsinanana, ny avy any avaratra. Tondro zotra an'Andriamanitra, fiarovana koa zany. Dia makeo amin'ny andinin'ny fahafito sika. Andinin'ny fahafito voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady no ariako ho voninahitro dia izay noforoniko sy nataoko. Verina any amin'ny andinin'ny voalohany io andinin'ny fahafito mampahatsiahy antsika ny amin'ilay Andriamanitra mpamorona, ary eto amin'izao andinin'ny fahafito izao dia ambarany soratra masina hoe ary fanina ho antsika noforoniny sy nataony ny fahatsiarovana fa ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao dia ny aneo voninahitra an'Andriamanitra. Efa ary fanina ho antsika sahady ny mahafantatra fa no arian'Andriamanitra sy noforonin'Andriamanitra zasy ianao mba hanome voninahitra azy. Araka ny voalaza toa dia miverina eto ny voambolana eo amin'ny andinin'ny voalohany noforoniko nantsoko inona koa noariko. Inona ary ny azontsika amehezana n'izany anjara mofinainantsika izany amin'ny filazana ny fiarovan'Andriamanitra? Mba fehezo hoe mametra toky amin'Andriamanitra na misarotra azy na koa sarobidy amin'Andriamanitra ianao zay foana koa ny nititinina. Inona koa manomeza voninahitra an'Andriamanitra pahasy-piaranao raha vadika ka avoaka ny hevitra hoe miaro ny olona ny Tompo dia efa fiarovana antsika ny fahafantarana fa hanome voninahitra an'Andriamanitra ny antom-pisiko. Fiarovana tsy ho lavin'ny fakapana satria raha voeritreretiko hoe zany ka no ariana hanome voninahitra an'Andriamanitra dia ontsaiko avy hatrany za tsy adaladala ka ho ratsy fitondran-tena na ho laviny zany fakapana zany. Zay moa ny afatra tamin'ny 20 Jona. Nareo nga mba variana ny tony masikita dia tsy tonga teto, izay tsy tonga moa zany. Etandremo ny fitondran-tena. Eny ary ny feny araka ny eo amin'ny taratasy ampelatanantsika. Ity Isaia 7:20 hatramin'ny fahafito ity dia manambara fa ny fiarovan'Andriamanitra dia miorina amin'ny fitiavany. Malala eo masoko ianao satria tiany aho, tiany ianao dia arovany tsotro izao. Zay fotsiny. Zay ny fototra ny fiarovan'Andriamanitra, miorina amin'ny fitiavany ny fiarovany. Manatrika amin'ny fotoana rehetra izy, manavitra antsika amin'ny sanda tena tsy haintsika vidina izy. Araka ny tantaram-pamonjena moa hatreo amin'i Jesosy Kristy dia ny rano Kristy izay tsy mba volafotsy na volamena nanavotana antsika ho ny epistily fa ny rano Kristy. Tsy voavidinao vola zany. Raha mahavidy moa ianao dia mba lazao ihany. Fanomezany lanja ny tsirairay. Ndao ary ampiarina. Nisy fito koa ny fampiarana izay tany saina eto. Raha izay ny
endriky ny fiarovan'Andriamanitra atao amin'ity Isaia 7:7 ity ahoana re ny ampiarana azy. Ndeha raha antsika mamaky ny voalohany manonona azafady fa tsy nasiko tsindrim-peo ho fampiarana an'izany afatra ampitain'ny Isaia 7:7 zany dia mahavara manonona vavaka ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra anao anatin'ny rotoroto ny fiainana. Faharoa, manokana fotoana andinianao ny fanatrehan'Andriamanitra tsy tapaka ny fiainanao. Aitonikira hoe aiteo foana i Kristy. Nisy olona zany raha intonikira iny dia hoe mitady anao ka ianao teo foana. Rehefa mirotoroto eny sika fenitahotra azakazaka ny fiainantsika draindray dia adinitsika fa na miampita rano na mamaky afo isika dia eo foan'Andriamanitra. Dia mba mijanona kely mba asio sela ny fiainana. Sela ao amin'ny salamo le tsiboka iny dia misoratra hoe sela mba mijanona kely mieritreritra hoe aeto amiko Andriamanitra. Mivoaka miditra dia lasa ohatrany hoe ianao rery sisany miatrika fiainana fa mijanona kely dia mba mahaiza mamantatra hoe eo amiko mandrakariva Andriamanitra. Fahatelo, efa hifarana riavana ny loha hevitra miaro ny olo ny tompo. Mba inona amin'ireny andinin-tsoratra masina be dia be no zarainy tamintsika isan'andro ireny no azononao ho fiainana. Mba tsy hoe andalo fotsiny volana jona sy ny loha hevitra nomba izany miaro ny olo ny tompo fa alay vohatra. Na ohatra hoe tsy tadidy tsony ry pastera fa aleo le 7:2 no raisiko a. Mitandrano ianao dia io zany no raisinao ho fiainana. Be dia be ny salamo 1:20 tafiditra tao anatin'ity volana jona ity anisany tena hoe fiarovana amin'ny areto mandringana sy ny sisa amin'izao vanim-potoana ny ririn'izao. Matsiantoka isika raha tokana andalo ny loha hevitra foana tao anatin'ny volana jona kanefa tsy nisintona na dia andiny tsoratra masina sy hevitra ny soratra masina anankiray ho fiainana azy. Fampiarana raha hifarana ny loha hevitra ataovy tadidy ny andiny tsoratra masina. Milaza ny fiarovan'Andriamanitra raisoanao ireny azavelan-dalo na omena ny hafa. Indrisika dia mizara fa tsy ny raisitsika ho antsika akory le izy dia laza ny hafany fa raisoanao dia zay voazarao azavelan-dalo fotsiny eo aminao ny soratra masina. Faefatra, tsarovy fa olona manan-danja ianao ary aza vingavingaina ny hafa aza manao tsintsinina ny olona. Manan-danja amin'Andriamanitra avokoa ny tsirairay. Raha toka mpamafalalana izy tadidio fa tsy madio io lalana io raha tsy izy. Fa tsy ianao aria amin'ny ben'ny tanana aria mingavingam-pamafalalana na ianao etsy ananiny etsy mingavingam-pamafalalana. Inona koa? Mahaiza mifanatona sy mifamonjy. Ny avy any avaratra, ny avy any atsinanana. Ianaro zany fomba n'Andriamanitra miaro zany. Narovan'ny tompo ianao dia mahaiza koa mba mamonjy ny hafa, miaro ny hafa. Ataovy tanjo ny fiainana ny voninahitr'Andriamanitra. Fafito, aza tonoina ny mijoro vavolombelona amin'izay efa niarovan'Andriamanitra anao mba hery ho an'ny hafa. Fa hery ho an'ny hafa zany. Vonoila hoe mba. Ireo ary ny fampiarana fitoriavana. Efa tsara indrindra raha manao ny fampiarana ianao na dia nyray amin'ireo aza ampandroso anao bebe kokoa mba tsy andalo foana ny fotoana iarahantsika mandinika soratra masina toy izao. Manana minitra kely ray na roa isika so misy manana fanampiny.
hoe andao mba hampihinan'izao ive raha mandinika io e. Sa ve hoe efa be zay raha anangona? Eny ary ndesika iombona amin'ny vavaka, manonona vavaka mangina arak'izany ianareo dia mitarika amin'ny rainay ny an-danitra ny mpitandrina. Tompo tsarovanao indrindra eo ambany fiarovanao ny firenenay ka ataovy mandry fahalemana. Azadonoina amin'ny tana maherinao ny fiangonanao ka azono mafy mba tsy hisy harombaka eo ampela tananao. Rainay zany an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa nianso ny anaranao aho, ianao. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.